Soca Vitre, le spécialiste de la menuiserie en aluminium, des volets roulants, des vitres et des rideaux métalliques. LPG vous garantit des résultats à corps et visage 100% naturels. En exclusivité chez Silhouette Institut, enceinte Tana Waterfront, un mot Fantar revukaja Natura, isanufkar navamnisafka, si beurre de karité. Natura, le meilleur de la nature. Soca Vitre, Silhouette Institut, nature, manultra anao ny vavao. Tsy maintsy manaiky izay valim-pifidianana mivoaka eo ny vahoaka malagasy ny solo tena maharitry ny pnud Fatma Samouraï eto amintsika. Tsy anjara ny vorony iraisam-pirenena kosa ny mibaiko ny malagasy amin'ny fanapa-kevitra raisiny ho an'ny firenena hoy ireo mpandinika politika. Izy ny fitsirina sy ny fanovana isa-taona ireo orinasa mahazo ny tsenan'ny AGOA. Ampiakarina ahatratra $1 miliara ny lanjan'idiny entana Madagasikara ho amin'ny Amerikanina raha toa ka $300 izany tamin'ny taona 2024. Tsy nisy tolotrasa na appel d'offre nahafahan'ny orinasa Symbion Power nahazo centrale thermique eny Mandroseza gré à gré na fifanarahana teo amin'ity orinasa ity sy ny fanjakana ihany no nisy hoy ny intersyndical ny Jirama anamafy fitokonana ny intersyndical amin'ny alatsinainy izao. Lalaon'ny nosy atsy La Réunion mitaky ny fihetsika mivangana ary fanehoan-kevitra ofisialy avy amin'ny gouvernemanta frantsay ny gouvernemanta malagasy momba ny fanimbazimbana ny saim-pirenena malagasy tany an-toerana. Mety tsy hanatrika ny lalao famarana ny Jeux des Îles ny délégationna malagasy. Farany voaporofo izao an'ilay Boeing 777 ilay elatra fiaramanidina hita tatsy amin'ny nosy La Réunion ny herinandro lasa teo. Mbola tsy fantatra ny antony loza araka ny voka-pifidianana nivoaka ao Toulouse ankehitriny. Ny andininin'izay rehetrany. Regardez-la. Mais dites, vous préférez quel produit pour vos cheveux et votre peau? Pour moi, des produits à base d'ingrédients naturels. Moi, des produits accessibles et qui sentent bon. Mais aussi des produits de qualité efficaces. Découvrez la nouvelle gamme Natura à base d'avocat et de beurre de karité. Le shampoing qui nettoie et réduit les fourches. Et la crème coiffante avec sérum qui discipline les cheveux. Natura, le meilleur de la nature. Ny hazo ny vanoko lakana, ny taninandriny ny tsara. Ny orinasa Madagascar Évolution Immobilier dia vonina nome fahafa-po hanao an-trano an'izay mikasa hividy tany. Toerana maro azo isafidianana no atolotra ho anao amin'izany, toy ny eo Amboanjobe, Bevalala, Ambatondrahavavy, Jangaina, Antsahamarifosy, Manandrina, Ambohimanga. Maimaimpona ny fitsidiana ary mampandrosaina anao amin'ny fikarakarana ny taratasy rehetra. Gora mila fanazavana fanampiny ianao dia aza misalasala miantsona laharana 033 21 099 06 034 14 099 06 na 22 566 54. Madagascar Évolution Immobilier, un avenir sûr, investir, bâtir pour le futur. Avec la technologie d'amincissement par lipomodelage, vos graisses disparaissent, votre silhouette raffermie et resculptée et votre cellulite lissée. Les soins Endermolite comblent et lissent les rides, raffermissent et redensifient la peau, redessinent l'ovale du visage. Sans douleur, sans chirurgie, la stimulation cellulaire LPG vous garantit des résultats à corps et visage 100% naturels. En exclusivité chez Silhouette Institut, enceinte Tana Waterfront, un mot de Soca Vitre en Outapenac, menuiserie en aluminium, rideaux métalliques, volets roulants,
vitre, tôle, Soca Vitre en Outapen 020 22 682 28 033 11 256 63. Soca Vitre en Outapenac, très sincèrement à votre service. Vacances mlay ararot ny illimité night illimité daholo ny SMS signantso makany amiro best friends telo safidinao mandritry ny alina tontolo amin'ny 6 ora alina hatramin'ny 1 ora maraina amin'ny vidiny arivo ariary TTC monja azo ianga ny 224 étoiles 3 mlay miamanja ny vacances miaraka amin'ny Orange, miamanja ny tontolo miaraka amin'ny Orange. Have no place to go, darling. Have no place to go. Have no place to go. With you, miaraka aminao, miaraka amin'io. Ankafalindray tomboky lahy somboky vavy ny tsy dina ny tokantrano amin'ny izao takarivo izao tonga soa indray atao anatin'ny fampahalamba avao ny fahitalavitra Cool TV miarahaba manokana ireo mpanaraka izany amin'ny alalan'ny fahitalavitry ny DSTV any amin'ny faritany ny Antsirana ny vaovao ny toe-karena avy hatrany no isantarantsika ny fiarana ao amin'ny tianio ity hitarina mandritry ny 10 taona manaraka ny fahafahan'ny Madagasikara manondrana entana amin'ny tsenan'ny Agoa ary avoazina isan-taona ny fanomezan-dalana ny orinasa afaka manondrana amin'izany tsena makany Etazonia izany roapolo hatreto raha betsaka indrindra ny orinasa manodina lamba manondrana makany Etazonia mbola ny 5 isanjato ny orinasa afaka eto Madagasikara ihany koa no voara-maso sy manara-dalàna ary afaka manondrana any amin'ny tsenam-barotra io isan'ny olana mbola tsy iverenan'ny mpampiasa vola veneto amin'ny firenena hatrany ny olana ny herinaratra sy ny olana ny fotodrafitrasa ary ny tsy fandriam-pahalema ny fanatetiany Lili Rapiata. $1 miliara ny tanjona petraka misanda ny fanondrana entana any Etazonia ho an'ireo orinasa afakaba eto Madagasikara atao anatin'ny 5 taona raha toa ka manodidina ny $700 tapitrisa izany ny taona 7 maheriny 5,3 alisa ny asa very nandritra io fotoana io noho ny fiantonan'ny fanondranana entana. Manodidina ny 2 hetsisa kosa ny asa izahana ofirona atao anatin'ny 5 taona. Hatreto mbola orinasa 12 hatramin'ny 20 isa no mahazo fahazon-dalana manondrana entana amin'ny tsenan'ny Agoa izay mamorinasa manodidina ny R1 isaky ny orinasa. Hitarina hatramin'ny 10 taona araka izany ny fahafahan'i Madagasikara manondrana amin'ny Agoa ahafahana misintona ireo mpampiasa vola vahiny ho tonga eto. Okay, there are two major changes that have happened. Misy anankiroa zany le fivana aloha raha ny tena marina voalohany le fanitarana le izy mandritra 10 taona malana misy izany fanitarana 10 taona zany faharoa an'izay fanitarana mandritra 10 taona ihany koa le atao hoe disposition momba ny tissu venant d'un pays tiers zany hoe zay firenena ahafahantsika hividianantsika lamba zany tsy manina mihitsy fa tsy maintsy izy matambatra ireo anankiroa ireo mitambatra dia anisan'ny fivana lehibe tamin'ity lalana vody invest in Madagascar. Ny olan'ny herinaratra, ny tsy fandriam-pahalemana eny amin'ny fitaterana ireo vokatra ary ny olan'ny fotodrafitrasa, ireo amin'ny ankapobeny no sakana tsy isian'ny fampiasam-bola vahiny eto amin'ny firenena. Tsy mbola ahitana taratra ny finiavana na ny mpitondra hanamaivana ireo olana ireo ny zava-misy eto amin'ny firenena raha ny fanazavan'ny mpandraraha eo amin'ny sehatry ny zaitra. Izy ny fanaparitahan'ireo orinasa manodina sy mikirakira ny sehatry ny lamba any amin'ny faritra, ialana sy isoroana tsy fandriam-pahalemana amin'ny fitaterana ny entana. Any Tomasina sy ny any Port-Éloile hatreto no andrasana isian'ireo orinasa ireo. Misy fipetra hoe tokony alefa zaraina any amin'ny faritra manodidina n'Antananarivo ireo orinasa ireo ary tsy teto amin'ny manodidina n'Antananarivo ihany izany. Misy toerana maro azo isafidianana manodidina n'Antananarivo ary efa dinihana izany izao.
Manodidina ny 7 ireo firenena aty Afrika afaka hisitraka ny fanondrana entana any Etazonia atao anatin'ny 10 taona manaraka. Manodidina $1 miliarda raha tsy ahivina ny fanamby apetraka ireo orinasa manondrana amin'ny tsenam-barotra io atao anatin'ny 5 taona. Raha toa efa nahatratra $30 miliarda ny sandan'ny fanondrana nataon'ny firenena sinoa amin'ny AGOA. Azo atao ihany koa ny manafatra akora fototra any amin'ny firenen-kafa ary ahodina eto Madagasikara mba hanampiny ireo entana alefa any Etazonia. Lafomba kosa indray ny lefitra ihany ny fanjakana na dia faharovolona taty aoriana Zavaon'ny Valy ny fitakiany ny piasan'ny sapadrara ny fananantany. Tsy nanatsafidy fa tsy naintsony ihany ny teknisianina malagasy. Isan'ny fitakiany nataony piasan'ny fananantany ny fahafahan'ny olon-tsotra mangataka tany-panjakana Isokatra Riverina Iasa ny alatsinainy ho avy zao ihany koa ny piasan'ny ity sapadrara ity. Arao ny fanatetiany Mikaela Ramarila. Raha tsorina dia hoe nandresy ny syndikan'ny piasan'ny fananantany tamin'ny fifanenjanana naharitra 2 volana latsaka teo amin'izy ireo sy ny fitondrana Rajaonarimampianina. Niala tamin'ny fizirizirina tamin'ny hevin'ny minisym-panjakana Rivorakotovao rehefa mafy tsy azonozongozonina ny firaisakinan'ireo piasan'ny fananantany. Na dia efa nisy aza ny fandrahonana amin'ny fandroana piasa sy ny fanoloana azy ireo amin'ny fitokonana. Ankehitriny, tsy ny commune na ny ben'ny tanàna no isahana ny fananantany, fa rafitra maharitra izany hoe ny eo anivon'ny domaine ihany. Azo ny olom-pirenena malagasy atao ihany koa manomboka eto ny mangataka tany-panjakana izay ny antony atao anatin'ny heritaona. Efa malalaka ny fangatana tany-panjakana zao afaka mangataka na ny olon-tsotra na ny malagasy rehetrarehetra na mpampiasa vola arakaraka ny lalàna manan-kery mahakasika an'izay. Titre foncier ihany mambarana eto foana no maharo ny zo malagasy rehetrarehetra amin'ny fananana tany. Ka ny teknisianina dia vonona handray tanana indray ny fanatotosana io procédure hatramin'ny farany omeo ny teknisianina ny oentimanana amin'izay fa ho totosaina hatramin'ny farany ny matriculation ny cadastre non achevé dia izara titre faobe ny fitondram-panjakana sy ny eto anivon'ny sapandrarana fananantany. Taorian'ny Conseil des ministres omaly no fantatra fa isy ny fanavaozana na fanatsarahana tao anatin'izany lettre de politique foncière ary namaly ny fitakian'ireo teknisianina eo anivon'ny sampandraraha ity. Ankilan'izay, lamina manokana no entina miasa manomboka ny alatsinainy izao anenjehana ireo asany antony nandritra ny 2 volana ny sy ny fitokonan'ny piasa eo anivon'ny sampandrarahany fananantany. Manome toko ny mpanjifan'ny piasa fananantany fa manomboka ny latsinainy ho avy zao dia afaka manantona ny sampandrarahany fananantany rehetrarehetra manerana Madagasikara izay manana antony-draharaha ary mampananteny izay fa hanome fahafapo sy hamaly ny fangatana rehetrarehetra ao anatin'ny fotoana fohy. Mbola andalana ny fandiniana ny fanomezana ny statut particulier sy ministera manokana ho an'ny piasan'ny fananantany raha ny fanazavan'ireo piasa. Iverina iasa manomboka ny alatsinainy 10 volana aogositra izao ireo piasan'ny fananantany rehetra manerana ny nosy. Vaovao mikasika ny orinasa mpanjakana Jirama kosa indray tsy nisy ny tolotr'asa na appel d'offre na ahafahan'ny orinasa Symbion Power nahazo ny centrale thermique ny Mandroseza. Gré fifanarahana teo amin'ity orinasa mpanjakana ity orinasa ity sy ny fanjakana ihany no nisy ho ny intersyndical ny Jirama. Mbola eo ampandiniana ny mikasika ity orinasa vahiny ity eo anivon'ny ministera raha nambaran'ny ministra rehefa nantanina mikasika izay tsy mbola nisy kosa ny atao-taratasy mikasika ity Symbion Power ity mampitokona ny piasan'ny Jirama eny anivon'ny Bianco fanadidiny Gaëtan Ndretsilavo. Tsy nandalo teny amin'ny PRMP na ny sampandraraha misahana ny tsena ety anivon'ny ministerany Angovo ny fanaraha ny fanjakana sy ny orinasa amerikanina Symbion Power izay efa mitantana ny centrale leny Mandroseza ankehitriny araka ny fanadihadiana nataonay fa avy hatrany dia raharaha teo anivon'ny ministra. Izany hoe raharaha ny samy lehibe. Isan'ny antony tsy anekeny intersyndical ny Jirama ny fanapaha-kevitry ny fanjakana izany. Tsy nisy araka izany ny appel d'offre fa contrat gré à gré na fanarahana ifanolorana eo amin'ny andaniny roa dia ny fanjakana sy ny Symbion Power no nataony ny mpitondra fanjakana. Marien eto fa tsy nisy appel d'offre izy io fa fifanarahana du gré à gré izany hoe tonga tena lainy ny fanjakana fotsiny izy dia tonga dia ny fanarahana fa tsy nanao appel d'offre izy nanao nanomezana izy io ary zany dia tsy manara-dalàna zany reto anivon'ny orinasa Jirama fa tokony hisy appel d'offre daholo ny zavatra atao anivon'ny orinasa Jirama dia zany anisany andavanay azy io zany. Ny alatsinainy teo naharitra ora 5 ny fihaonan'ny solotenan'ny ministra sy ny syndicat ny piasa. Androany nanomboka tamin'ny 3 ora mbola nisy ihany koa ny fihaonana teo amin'ny rotonta
anamafy ny fitokonana ireo mpiasan'ny jirama manomboka amin'ny alatsinaina izao. Izy ireo izay milaza fa vitan'izy ireo ny manarina ny centrale mandroseza raha toa ka omena azy ireo ny fitaovana sy ny enti-manana amin'izany. Délestage zay misy eto Antananarivo amin'izao fotoana izao ny fanamboarana an'io centrale ao Mandroseza io miampy ny centrale eny Ambohimanambola dia izany ny antso ataonay fitondram-panjakana raha manambola ihany ho aloha amin'ireny orinasa vahiny ireny maninona ny piesy sy ny kojakoja fanolo ho an'io centrale ao Mandroseza io sy ny eny Ambohimanambola natao hijerevana ny délestage eto Antananarivo dia tahaka izany koa ny any amin'ny province rehetra vidina ny piesy ahafahana manarina ny groupeny jirama ireo mba ahafahana miaro ny délestage miady amin'ny délestage any amin'ny faritany ihany koa. Tsy nomeny ministera asiny ny teknisianina malagasy ho ireo syndicat eo anivon'ny jirama. Latsaka anivony ministera ankehitriny ny sonia efa vita, ny syndicat mitokona. Miezaka ny mandamindresaka ny ministera tompon'andraikitra momba ny raharaha Saint-Bion. Syndical zay amin'izao fotoana izao ankoatra ny dinika izay fanaovanay izay samy eo amin'ny fanjakana zany hoe ny jirama, ny direction générale ny jirama, ny conseil d'administration sy ny ministère. Aleo angambany rehefa tena vita zay dinika asa eo aminay sam'izay dia zay tsika vao mitondra an'le izy eo amin'ny any amanjery. Anamboatra ny centrale thermique ao Mandroseza ary varotra herinaratra amin'ny jirama no ataony orinasa amerikanina eto amintsika mandritra ny 20 taona. Maizina tanteraka ny antsipiriny fifanarahan'ny fanjakana malagasy sy ny vahiny momba ity raharaha ity. Mangina ny Bianco manoloana izany, tsy misy miteny eo anivon'ny inspection générale de l'État tompotrano mionona ny vahoaka malagasy izay efa lasa zatra mionona fotsiny amin'ny fahatapahan-jiro isan'andro manerana ny nosy ankehitriny ankoatra ny tsy fiovan'ny faktura aloha isam-bolana. Eo amin'ny vaovany politika kosa indray tsy anjara ny vondrona iraisam-pirenena no mibaiko ny malagasy amin'ny fanapahan-kevitra iray sy noho ny mpandinika politika eto amintsika malohany ny fanambaranja nataony solitena maharitra ny PNUD. Fanambaranja nilaza fa tsy maintsy manaiky izay voka mpifidianana mivoaka eo ny vahoaka malagasy. Araka ny nambarany Pierre Older kosa ny malagasy no tompony teny farany amin'ny zava-mitranga eto amin'ny firenena ho an'ny kandida Lalatina Rakotondrazafy kosa zony tsirairay ny mametraka fitoriana mikasika ny fanjariana tamin'ny fifidianana farany teo ka anjara ny fitsarana no manapaka amin'izany. Fanatediny Erin Rabary. Tsy maintsy manaiky ny valim-pifidianana ny mivoaka eo ny malagasy hoy ny solitena maharitra ny PNUD eto amintsika Ramatoa Fatima Samora. Ity faran'izay efa nahazo fanakenana maro avy amin'ireo vondron-kery samihafa teto amin'ny firenena, ny amin'ny fitsabahany amin'ny raharaha anatin'ny firenena ihany koa. Aratsahivina nefa dia ny kandida Lalatina Rakotondrazafy efa nanatitra fitarainana teny amin'ny tribunal administratif mikasika ny tsy fanarahan-dalàna nandritra iny fifidianana farany teo iny. Tsy mbola nisy resy ary tsy mbola nisy nandresy hoy ny kandida Lalatina Rakotondrazafy ary ny fitsarana no tompony teny farany amin'izany. Tsisy olona mandany, tsisy olona manaiky fa zomeny ny lalam-pifidianana ny manao requête na manao fitoriana rehefa mahita zavatra tsy ara-dalàna. Ho anay manokana zao tao anatin'ny fikambanana Freedom birao fantatsam-bato misy 150 bureaux de vote no nahitanay irrégularité zany ve dia tsy hitoriana dia tsy maintsy toriana satria izay raha teo no feheziny apetraka ny code électoral. Le fifidianana malagasy le nandray anjara tamin'ny fifidianana ny malagasy zany hoe miankina amin'ny malagasy zany ny zavatra rehetra fa iveriko fa tsy misy tokony hijira ny fianakaviana iraisam-pirenena ary tsy misy tokony hoe baiko avy amin'iza na avy amin'iza fa ny malagasy manana ny fiandrianana no nanapa-kevitra, malagasy manana ny fiandrianana nandray anjara amin'ny fifidianana, malagasy manana ny fiandrianana ihany koa no hamoaka ny didy dia izay ihany no ataontsika hoe acteur na manana anjara ao anatin'izay fa tsy misy hidira ny fianakaviana iraisam-pirenena akory. Tsy tokony hanana ny teny ambara tamin'ny ity fifidianana farany teo iny kosa ny vondrona iraisam-pirenena hoy ny mpitondra teny ny vondrona politika mapara. Ity antoko politika ity izay tafiditra ho isan'ny lohany miady laharana amin'ny HVM sy ny TIM tamin'ny fifidianana communal farany teo. Nambarany ihany koa fa fanitsakitsahana ny fiandrianam-pirenena malagasy ny fanambarana Tondramatoa Fatima Samora farany teo iny. Dia miariary amin'izao fotoana izao fa inona nataony lay solitenina ny PNUD Ramatoa Fatima Samora izy indray no anome baiko ny vahoaka malagasy hoe tsy maintsy manaiky an'io vokatra eo nareo na dia mazava raha fa alabato matsiravina. Ny fanontaniana mipetraka hoe super présidente ny république ve Ramatoa Fatima Samora sa inona? Ny feon'ny vahoaka malagasy no nalaina tamin'ny fifidianana zay fanapahan-kevitra ny vahoaka malagasy ny tsy maintsy tanterahana
ka raha hodikodiny io safidin'ny vahoaka io any amin'ny charte internationale des droits de l'homme milaza fa zonony vahoaka hatraminy mikomy aza raha ilaina. Efa trany amin'ny fanomanana ny fifidianana ny voanivonivon'ny raisam-pirenena no nilaza fa ametraka ny fanaramaso izany fifidianana izany ho an'ny fiarahamonim-pirenena, izany hoe tsy hitsabaka amin'izay raharaha anatin'izay. Ny mahagaga anefa dia izao misy fanomezana baiko izao indray. Nja misy ankehitriny izay mahatonga ny maro ilazany amin'ny hoe fiamanana izay fiandrianam-pirenena izay marina ve ny firenena malagasy, miaro izany ihany koa ve ny fitondram-panjakana. Tsy mbola milamina ny momba ny voka-pifidianana tamin'ny fifidianana ben'ny tanàna farany teo, mbola maro ny vokatra ifandritana raha tsy ilaza, afa-tsy izay mitranga ny fianaran-tsoa izay efa misy manambana ny hidina an-dalambe ihany koa, voatonona hatrany ihany koa ny HVM sy ny olom-panjakana ambony, ary voalaza ho fototry ny olona nandritra izany fifidianana izany. Namaly izany fanontaniana izany ny filohan'ny ity antoko ity androany, etsaka ilan'izay ihany koa ny avy amin'ny antoko malagasy miara-miainga, mitondra ny fanakianana mikasika ny ny fifidianana ary nilaza fa maro ny teriterina azo ny kandida nandritra izay fifidianana izay. Erina Rabary hatrany. Tratran'ny komina Arivo, tanjona napetraky ny antoko tamin'ny fifidianana kominaly farany teo. Antony nahatonga ny maro metra-panontaniany amin'ny fomba na ahafahany ity antoko ity nanao izany. Raha nitatitra voaray avy amin'ny mpampita vaovao avy any amin'ny faritra dia nisy ny endrika ala-batogoavana nandritra izany fifidianana izany. Maro ihany koa no sakatsakany isan-karazany ka nampahazoaina ity antoko ity araka ny fanazavan'izy ireo hatrany. Androany nilaza ny Front National ity antoko ity fa afaka mitondra proof izay nahita izany tsy fanaran-dalàna izany ary afaka mitondra ny raharainy amin'ny tribonaly. Tsy dia manana olazaina amin'izay ny HVM fa izay dia mametraka foana hoe afana nomanina ny sehatra ahafahan'ny tsirairay miaro ny zony amin'izany. Na candidat indépendant izy na atolotra antoko politika izy dia misy sehatra ahafahany mitondra ny alahelo manao requête izy raha ohatra izy hitany araky ny lalàna izay napetraka mialoha ary tokony fantatry ny antoko politika izay nilatsaka rehetrarehetra zany na ny olona nilatsaka ho fidiana hoe inona kay ny lalàna mifehany ity zavatra ataoko ity. Amina ianao mbola sasany tsy mametraka akory le fitoriana dia tonga dia milaza hoe zao apetrao le fitorianao dia alony fitsarana no amentsika to. Eto ny joroana ny antoko HVM efa navita nandrakotra ny komina 3,990 tamin'ny isan'ny kandidata amin'ny fifidianana farany teo. Nipetraka ny fanontaniana arak'izany ny amin'ny fomba nahafahana nanao izany. Maro no milaza fa nisy ny tsindry samihafa sy ny fampiasana fahefa-panjakana no entina nandresy lahatra ny kandida hirotsaka amin'ny anarany ity antoko ity. Nitsipaka izany kosa ny minisitra Arivo Rakotovao. Ny HVM kosa aloha dia nahavita nijery nandresy lahatra ny olona satria tsy tao amin'ny antoko HVM daholo eneo ireo olona nalatsaka ireo fa misy olona hafa ndresenay lahatra andaonao hiaraka aminay andaonao hitondra maillot ny HVM amin'ny fifidianana io. Izay taminay dia fandresena lehibe. Mazava kosa ny valiteny antoko malagasy miara-miainga manoloana izany no terena ary nampiasana hery famoretana ny ankamaroan'ny kandida nirotsaka tamin'ny antoko HVM. Ankoatr'izay dia niasa ihany koa ny vola tamin'ny fampandaniana azy ireo hoy ny mpikamanao amin'ny biro politika ny malagasy miara-miainga. Mifanohitra tanteraka amin'ny fototra ijoroan'ny antoko raha nambarany hatrany. Ny malagasy miara-miainga izay nanana kandida 370 tamin'ny fifidianana farany teo ary ny 7 hatreto no fantatra fa efa nandresy tamin'iny fifidianana iny. Ireo kandida ireo izay nianto tena avokoa tamin'ny filatsahako fidian'izy ireo. Tsapazany amin'ny fotoana izao aloha ny misongadana dia eo amin'ny 7 zany zao andrano zao ny commune izay nalanina ben'ny tanàna ao amin'ny malagasy miara-miainga. Manerana ny Madagasikara. Tsy ahivina aloha fa ny kandida afaka miatrika an'ilay fifidianana zany dia 370 manerana Madagasikara. Ny antony dia izay ihany mbola nanana ny vola nentina manolotena hikarakarana ny fifidianana satria izay vola taky ny fitondram-panjakana sy ny senita moa amin'ny hoe tsy mahatsehitrena ny fifidianana ka dia ny kandida rehetra izay tato anaty malagasy miara-miainga dia niato tena avokoa. Zay tiana tsy mpihena mihitsy zay satria samy hafa tanteraka mihitsy nyfahazonay azy le hoe miato tena le kandida satria zay dia mampiseho fahavononana. Ray zay faharoa
ireo candidat reo dia miainga avy amin'ny atoko avy eny fotony izany hoe au nivon'ny commune zany fa tsy mitondrona na nitendrena na nitambatambazana na koa napetraka ao candidat amin'ny fomba maro isan-karazany ohatra miseho araka fahalalana azy amin'ny faninana sasany. Miary ihany koa ny fiainan'ny tahapavitrihan'ny mpifidy tamin'ny fifidianana farany teo iny. Porofonjany tsy nazava tamin'ny mpifidy intsony ny fitsipika nandritry ny fifidianana. Miovaova ihany koa izany fitsipika izany ary raha tsy karakara ny fifidianana. Ohatra noraisiny tamin'izany ny fisiany lisam-pifidianana roa samihafa. Antony mahatonga an'izay? Ny zavatra mba iangaviako aloha eto dia ho antsika rehetra izay manana internet na afaka ihany koa mitsofoka amin'ny seraseran'ny senita dia mba zareo tsara mihitsy any zareo tsara ty zavatra ty tamin'ny 2010 avril no farana no amin'ny fomba ofisialy fandraisana ny anarana inan'ireo ilay mpifidy manerana Madagasikara. Tamin'izay dia nisy chiffre navoaka dia avy eo indray any fa amin'izao fotoana izao mba zareo ihany koa no sitany senita io ny hoe firy marina ny tena isan'ny fidy voasorotra anarana dia ho hitanareo ao fa ny hitanay eny ohatra amin'izao dia manodidina eo amin'ny 903 alina averiko le mpandeha 903 no elanelana misy eo amin'ny listra nentina nifidy teo tamin'ny 30 jolay sy ny listra voalaza fa farana tamin'ny fomba ofisialy tamin'ny 2010 avril nakaiza zany ireo 903 alina mahery zay listra ny farana tamin'ny 2010 avril. Zay zany zao porofo mbanina tsy azo ialana mihitsy io ny hoe afa ny listra arrêté na taperina tamin'ny farana tamin'ny 2010 avril sy ny listra nentina mifidy teo anelany teo zany ara-dalàna ve zany ary zay ny lazanay hatramin'izao fa hoe io fifidianan'io dia ho an'ny feoany midirena ho masaka atao voalo-bizaza fotsiny ary dia azakazakana raha etoy satria misy zavatra mamaky atao ka tsy nahagaga raha ohatra mikorotana ohatr'izao ny fifidianan'iny ary tsy mandeha amin'izay lohan'ny izy momba ny resaka le hoe tsy fahavitrina zany fa tsapany olona ny areo zay efa namonka fanambarana foana tao anatin'izay volana volana telo volana mialohan'ny fifidianana io rehefa tsapany efa tsy maintsy ho ataon'ny fanjakana io ary azakazaka mihitsy ny teny zay hoe tsy mety zao raha tena metraka marina ny fototra iangan'ny repoblika fahefatsika hitondrana ty tany sy fireneny ity dia tokony ho kendrena sy gozaina manokana ary koloina manokana mihitsy ny fifidianana ny ben'ny tanàna sy ireo mpanolotsaina. Tahaka izao ny ampahany vokatra tamin'ny fifidianana farany teo. Antananarivo voalohany, TIM 3,20 isanjato, Freedom 4,30 isanjato. Fianarantsoa HVM 9,30 isanjato, Mapara 5,30 isanjato. Ny vokatra ao fianarantsoa izay mbola ifandroritana ankehitriny. Ny tany Mahajanga kosa ny Mapara 2,70 isanjato, HVM 3,30 isanjato. Ny tany Toamasina Mapara 4,30 isanjato, TIM 5,70 isanjato. Ho an'ny Toliara voalohany kosa HVM 3,30 isanjato, Tomira 3,70 isanjato. Mikasika izay voka-pifidianan'izay hatrany mitarika hatrany fikambanana Transcool ao Antsirabe voalohany raha ny voka-pifidianana Vonjimaika voaray. Voka-pifidianana izay efa feno avy amin'ny birao fandatsam-bato rehetra ary efa nohamarinina sy nampitaina tamin'ny PV rehetra ary tsy ahitana fahadisoana. Etsakilany raha ny fanadidina natao tamin'ity androany ity, lojika ny farany ity ben'ny tanàna Antsirabe vaovao ity ho ny mpiray tanindrazana avy any an-toerana noho ny zava-bitany sy ny fanetretena ananan'ity kandida ity. Arak'izany manantena zavatra goavana ny mponina any an-toerana. Arao ny fanadihadiany Michel Aranarzon.
Efa voamarina ny fandresen'ny kandidata zanakolona Paul ao an-tampon-tanàna Antsirabe tarika amin'ny vato 404,4 izy ankehitriny ao amin'ny birao fandatsaham-bato rehetra. Maro mpafantatra ary tsy vaovao amin'ny mponina Antsirabe ity mpikambana ao amin'ny birao politika ny Malagasy miara-miainga nirotsaka tamin'ny anaran'ny fikambanany manokana ity. Ho an'ny mponina Antsirabe ny zava-bitany sy ny fanetretenan'ity kandidata ity no tombony areverin'izy ireo fa tokony havita zavatra tsara ho an'ny tanàna Antsirabe. Zanakolona Paul olona milamina be izy eo an-tanàny sady olona tia olona tia vivandraisa le izy zany amin'le fiarahamonina eo an-tanàna zany dia mahafinaritra izy tia vivandraisana aman'olona na transporteur era Madagasikara. Nanao aloha izy roa tamin'ny chef de région dia hoy zany izay ataony amin'ny ty manaraka matao izy lamy moa dia tiany olona zany. Nanao aloha izy tamin'ny faritry dia miandry izay ho atao indray zany be ny tanàna tamin'ny faritry izy navita dia tokony anantena zany zahay olona Antsirabe tokony havita bebe kokoa no nataony tamin'ny faritra zany izy. Ny isa 7:30 amin'zato ny birao mpividianana tany Antsirabe raha toa ka 4:703 alina ny isan'ireo tonga nandatsabato. 2:30 faingoenina amin'ny 10 isanjato amin'izay no nifidany Andriamatora zanakolona Paul. Raha tsy ahivina efa nirotsaka hovidiana solomavamboaka ny tena ny tany Antsirabe farany teo ary mazava ankehitriny fa nitombona ny resaka alabato sy nahalany azy tamin'izany fotoana izany. Ankehitriny kosa mazava ny safidimbahoaka na malaza ho tokotanin'ny Antokotima zany faritra Antsirabe nazava ny safidimponina ao Andrenivohitra Ivakina Karatra. Fa nahitana tsy fahatombarana avokoa ny komina miisa 320 ao amin'ny distrika Anarivon'ny Mamo nandritra ny fifidianana be ny tanàna Antodisaina farany teo. Lisy mpifidianana sefy fokontany miandraikitra birao fandatsaham-bato nanao fampielezan-kevitra nandritra ny andron'ny fifidianana, nanakatona birao fandatsaham-bato nandritra sy aorian'ny ny fifidianana ka nizara vola tao anatin'izany komina maro nahitana fizarana vola. Arak'izany nitambatra ny kandida miankina sy tsy miankina amin'ny antoko politika mihoatra ny 10 ka metraka fitoriny manazava ny zava-nitranga tao amin'ny kandida iray avy amin'ny antoko malagasy miara-miainga. Araovetrany. Misy kandida anankiray izay tsy hita loatra teo amin'ny fampelezan-kevitra fa tany amin'ny farany fampelezan-kevitra vao nanaparitak'olona ny zara vola ary izay ny antony hitarainanay satria amin'ny ankapobeny dia olona novidiana ity lahiny ity fa tsy olona tena araka ny safidim-boaka. Ataony koa ny fanodikodonana ny sain'ireo bureau de vote izay efa voafidim-bola, ataony koa ny fiara-miasa avy amin'ny chef d'arrondissement izay nanohana an'ity kandida ity ary misy moa karazana anankiray seho-javatra tany Ambotsiroatra ny dinadiny iray ny bureau de vote ohatrany koa tao mifokotanina tsara alohan'ny nansana vato dia fa nakatona aloha ny bureau de vote izay vao nahiditra ny olona nijery ny dépouillement izay natao tao. Lafim-baovaka kosa indray mitaky fihetsika mivaingana sy fandraisana andraikitra mivantana amin'ny gouvernemanta frantsay ny gouvernemanta malagasy amin'ny alalan'ny ministeran'ny raharaha-mbahiny tsy mifanaraka amin'ny fangatahany minisitry ny fanatanjahantena ny kisarisary-pialatsiny nataony mpikarakara ny lalao raha nambara Italia Jeneraly iray eo anivon'ny ministeran'ny fanatanjahantena androany iray ihany koa androany fa tsy hanatrika ny lalonam-pamaranana ny Jeux des Îles ny délégationna malagasy mbola miandry toromarika kosa izany etsy ankilany ny embitra eo amin'ny laharana fahatelo i Madagasikara hatreto 20 ny medaly volamena azo. Ny andidino tateriny Michel Ranardzon. Roa andro aty aoriana nijoro ihany ny gouvernemanta malagasy mitaky fanazavana ofisialy sy fihetsika mivaingana amin'ny gouvernemanta frantsay araka ity taratasy nalefa ny androany ity. Raha tsy ahivina efa nandefa taratasy fialantsiny androany ny filohan'ny komity mpikarakara Thierry Grimaud noho ny fanimbaziban'ny Catherine Paoline sainam-pirenena malagasy. Fialatsiny izay tsy ahitana ny zava-nitranga marina, fialatsiny misafosafo ny zava-nisy. Manoloan'izany tsy mifanaraka amin'ny fangatahana izany raha nambarany Italia Jeneraly ny fandaminana sy ny fandrindrana eo amin'ny ministera ny fanatanjahantena. Ny zavatra misy nefa tiantsika zao dia mbola tsy tonga le communiqué fa ny président Kojy efa nanao lettre officielle afahana mba hoe nangataka excuse zany izy nanao excuse nialatsiny tamin'ny ministre sy ny vahoaka malagasy fa le raha matoa zany mbola tsy araka ny fahafantarana azy dia mbola tsy nanao izy hatramin'izao. Raha matoa ny angatahana ametraka tena hoe
fialatsiny sy excuse zany amin'ny vahoaka malagasy fa tsy le président Boziko no tokony hanao an'izay. Raha toka niala tamin'ny fifaninanana ny Komoriana manoloana ny tsy fahatomombanana teo amin'ny fikarakarana anatiny. Hatreto, raha ny fanazavana azo na mbola miandry ny fialatsiny ny firenena frantsay sy ilay vehivavy tompon'antoka aza ny malagasy, tsy mbola fantatra na hiala amin'ny fifaninanana ny ekipa malagasy na tsy. Endasantsika aloha zay valiny ao anatin'ny 24 heures dia hita eo amin'izay zay disposition ho raisina rehefa vita zay. Tsy mbola misy mihitsy aloha, tsy mbola misy hoe fanapahan-kevitra zany hoe hiala na tsy hiala Madagasikara fa hiandry an'le ultimatum manameny monsieur le ministre atao anatin'ny 24 heures zay. Rehefa mety tsy hanatrika ny lanonam-pamaranana ny Jeux des Îles ny délégationna malagasy. Niemitra ho amin'ny laharana fahatelo ny Madagasikara raha toka nitarika izy omaly. Miisa 770 ny medaly azontsika malagasy ary ny 20 amin'izay no volamena. La Réunion kosa no amin'ny laharana voalohany amin'ny medaly volamena 530 ary Maurice ny faharoa medaly volamena 230. Vaovao ny fampianarana mba raha tonga ambony kosa no izatsika ny fampahalam-baovao. Tsy emitra ny fanadinam-panjakana, tsy misy fiatraikany amin'ny fikarakarany fanadinana baccalauréat fitokoana ny mpampianatra anivon'ny CSS. Raha nambara ny ministra ny fampianarana mba raha tonga ambony androany. Tsy voatery ho mpampianatra pikaroka avokoa izy ireo no hanao ny asa rehetra mandritry ny lazadana hatramin'ny famoahana ny vokam-panadinana na izany aza. Efa misy ny fampiresana sy fifanarahana mahalona ny olana misy eo amin'ny rotota arao ny fanampanazavana. Ny olana chef de centre dia marina tokoa fa miexige hoe olona manana grade zany fa efa misy chef de centre ao fa tsy voatery kosa hoe ho mpikambana ao amin'ny CSS na hoe olona ao amin'ny CSS fa tsara sitrapo dia anao izy satria tsy voatery hoe tsy maintsy manao daholo ny CSS. Manao antsoavy ny ray aman-dreny mba ho tony fa ny baka dia tsy maintsy misy ary efa vonona amin'izany izahay ary manao antsoavy ny mpianatra ataova-pitoniana ny révision-nareo fa ohatra zahay ny fampiresaka zay samy olo dehibe mifampiresaka fa inenareo ny révision atao fahaza amin'ny saina amin'izany. Lafiny sosialy asa miavaka iray kanefa isan'ny mampidi-bola no raha itsika. Ny fananana finiavana isan'ny mampandroso amin'ny asa fananana toe-tsaina toy ny fananana toe-tsaina tahaka izany ny fifidianana hitana simba. Io asa io indray no entina amintsika amin'ny tiariva ity. Fianakaviana iray manontolo no mivelona amin'izany fifidianana entana simba izany ary amidy indray avy eo toy ny ahoana ny fiainan'izy ireo. Ato anatin'ity fanadidiny ny Mikaela Ramarolahy ity no entina aminao ny andidino mikasika izay. Maheriny zato ireo mpividy ireo karazana entana maro eto Ampefiloha ary isan'ireo i Nirina Julienne, renim-pianakaviana iray mivelona amin'izany. Mitety tokantrano izy ireo ary mividy izay rehetra tsy ilain'ireo olona sendra azy ireo. Ety amin'ny La Réunion kely no amidiny izany. Tsy mampino fa toa hita eto avokoa ireo kojakoja maro an-tokantrano, ny karazana kilalaon'ankizy eny hatramin'ny fahitalavitra. Manantsanako za telo dia ny zanako koa manoatra an'ity zandriko, ravaviko, sobaviko ireo zao. Ohatrany hoe fianakaviana daholo izany izay eto zao. Izay zao fianakaviana ireo manomboka eo amin'ny manao satroka ba mangamanga izay zisketa izay ireo fianakaviana iray izay. Manomboka amin'ny 100 ariary ny fividianan'izy ireo ny kojakoja maro ety. Mafy ny asa saingy manana ny herin-tsaina ihany koa ity renim-pianakaviana ity hiatrehany izany. Le asa aloha ohatrany hoe mahavelona anay moa. Aminay aloha dia mbola tsisy nininina e. Tsisy nininina teto hatramin'izay mandeha foana zany na mahazo zay na tsy mahazo zay dia mandeha foana isan'andro. Ohatran'ilay olona miasa any birao reny ihany zay miala miasa miala mandeha ao trano. Tsy misy ny fanandramana fa tomba maso eto no ataon'ny mpanjifa sy ny mpivarotra. Toy ity finday iray ity izay 3 ariary. Ny doka ataon'ireo mpivarotra kosa eto no tena anisan'ny mahasarika ireo mpanjifa. Mandalo dia mahita tiako dia mividy. Rehefa misy tiako dia vidiko. Rehefa mora izy dia vidiana ihany aloha.
na mandeha na tsy mandeha ny entana vidiny ety tsy ankamerimerina. Entana mbola mandeha sy azo ampiasaina kosa no ezahana amidy hoy ny mpivarotra. Efa ety ny andavanandro mpiainan'izy ireo. Efa niasa tamin'ny orinasa tsy miankina kosa ny tenany, saingy noho ny tsy fahampiana intsony amin'ny fikarakarana ireo zanany dia nisafidiny nanao izao asa izao izy. Mampiditra 5,000 ariary hatramin'ny 2 ariary isanandro kosa izy. Ny fananana episerie kosa no mba nofinofin'ny renim-pianakaviana ety any aoriana any. Maresaka avy any ivelany, mailoatra ny Frantsa mahalona ny filazahana fa nielatra ny fiaramanidina MH 370 ny Malaysia Airlines no hita tatsy amin'ny morontsiraky ny nosy La Réunion. Raha efa nanambara tamin'ny fomba ofisialy ny Prime Ministre Malaisiana Najib Razak omaly fa mifandray tanteraka ireto trangano ireto fanadetiny amin'ny sariny France 24. C'est le Premier ministre malaisien. 12 sy 16 andro tao aorian'ny fianjaran'ny fiaramanidina Malaysia Airlines, misy fivoarana ankehitriny ny fanadihadiana momba izany. Fantatra izao fa mifandray amin'ny Boeing 777 any Malaysia Airlines ilay elatra fiaramanidina hita tatsy amin'ny nosy La Réunion. Fanamarinana treto raha mbola manadiady ireo manampahaizana mahakasika ny antony nahatonga ny loza. Ny pitsopitsony amin'ity elatra fiaramanidina ity no nahafantarana izany hoy ny Prime Ministre Malaisiana Najib Razak. Mbola manantena ny fivoarana trano eo amin'ny fanadihadiana ny Prime Ministre Ranambara Nomaly. Etsakilan'izay tsy mbola samy manamarina tanteraka izany kosa ny firenena frantsay manampy tsy farany fa mbola mitoy an'io ny fanadihadiana any Toulouse ary mbola tsy voafaritra ny famoahana ny vokatra amin'ny fomba ofisialy. Sarotra ny fanadihadiana izay atao amin'ny ampahan'ny fiaramanidina iray fa efa ary fomba trano ny fitaovana ampiasaina ao anatin'izany. Eo ihany koa ny fisian'ny karazana crustacé izay tsy hita raha amin'ny fanamban'ny ranomasina izay hita niaraka tamin'ity elatra fiaramanidina ity izay fotoan'ny fanadihadiana ankehitriny. Tanjona amin'izany hanomezana fanazavana anireo fianakavian'ireo mpandeha maherin'ny 200 izay niaina tao anatin'ny Ayana nandritra ny herintaona izao. Tsy maintsy manaiky izay voka-pifidianana amin'ny voaka ny vahoaka malagasy hoy ny solitena maharitry ny mpinoita Fatima Samoura eto amintsika. Tsy anjara ny vondrona iraisam-pirenena kosa no mibaiko ny malagasy amin'ny fanapahan-kevitra raisiny ho an'ny firenena ho kosa ny mpandinika politika. Fa izy kosa ny fitsirihana izay atao sy fanovana isa-taona ny orinasa mahazo ny tsena ny AGOA ampiakarina hatratrara $1 miliara ny lanjabidin'entana ondrany Madagasikara ho an'ny Etazonia raha toka 700 tapitrisa izany tamin'ny taona 2020 ary farany mikasika ny orinasa mpanjakana Jirama tsy nisy tolotrasa na appel d'offre na fa ny orinasa Symbion Power ny centrale thermique ny Mandro 16 gré na fifanarana teo amin'ity orinasa ity sy ny fanjakana ihany no nisy ny intersyndical ny orinasa mpanjakana Jirama mifarana treo ny fampahalamba ao amin'ny androany raha mpitsy tahaka izao indray ny fotoanantsika manaraka veloma tompoko. Vitre, le spécialiste de la menuiserie en aluminium, des volets roulants, des vitres et des rideaux métalliques. LPG vous garantit des résultats corps et visage 100% naturels. En exclusivité chez Silhouette Institut, enceinte Tana Waterfront, un mot de Fantar revuka Natura. Isanufkar la vermini Zafka, si beurre de karité. Natura, le meilleur de la nature. Ny fampalalambavao ny arahanao tamin'ny Soka Vitre, Silhouette Institut, Nature.